Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Fianafy Nazareta. Miarabanao tokoa, hivavaka antsika. Tompo iray Mpitsara indrindra any an-danitra ho very mpisaorana mankalaza anao izay nahatratra ty androandroany ity indray. Nomenao fotoana, nomenao fahafana, nomenao fahasalamana. Voninahitra sandratra aminao, laza no asandratra aminao. Satria Tompo mpanjaka mahery ianao, be voninahitra, indraindray ny anaranao, Andriamanitra malaza, Andriamanitra Israely, mendrika ankalazaina sy teraina. Jesosy tonga ankalaza sy hanome voninahitra anao indray aho amin'ity maraina ity, ka dia mangataka ny fanainao masina hidina ato anatiko, ampiteny ahy, hanome hery ahy, zao hihetra, zao angina ny nofoko, fa ianao no hisandratra. Koa ampiteneny ny molotra Tompo, ianao ny anambara izay rehetra tianao holazaina amin'ny vahoakanao. Misaotra Jesosy, ary rakofo amin'ny rano masina zao video zao, ka ny filesiny zanatsipika rehetra izay alefa ny devoly dia efa tsy manan-kery, tsy ambinina amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Alohan'ny hitondrako ny fizarana, ny fotoanan'ny fijoroana vavolombelona zarentsika dia raha riva tokoa. Amen. Ato amin'ny Deutéronomie toko faha 4:20 vakitsika manomboka amin'ny andininy faha 4:40. Ny ray tsy atao maty amin'ny ataony zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataony rainy, fa samy atao maty amin'ny fahotany avy ihany ny olona. Averiko indray mandeha. Ny ray tsy atao maty amin'ny ataony zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataony rainy, fa samy atao maty amin'ny fahotany avy ihany ny olona. Amen. Ny tiany Jesosy ambara amintsika androany dia ny hoe tsy misy antrano eo amin'ny Jesosy. Tsisy antrano manahaka antsika olombelona, manahaka ny fiainantsika hoe reto namako dia reto ihany ny tiako, reto ny ankohonako dia reto ihany ny fantatro. Amin'ny Jesosy ry havana dia tsy misy an'izay. Andriamanitra dia mahity, marina, ka izay mankatoa azy, izay manao ny sitrapony ihany no fantany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko faha 7 izay milaza hoe 9:20, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko izy rehetra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko. Tsy izay rehetra miantso an' Jesosy zany no hiditra any amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony. Alleluia. Maro amintsika no milaza hoe zay fianakavinay ne, avy amin'ny papanay, avy amin'ny raibenay, avy amin'ny dadabenay, pastera, mpiandry, diakona, tena hoe mivavaka be, zay protestant, zay katolika, ry havana, na ho tany isaitsika ary hoe mpivavaka daholo ny ankohonantsika avy any amin'ny taranaka avy any atraty amintsika ty, kanefa anao tsy ao anatiny manao sitrapon'Andriamanitra, tsy fantatso an' Jesosy ianao, tsy fantany ianao. Halleluia. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataony zanany. Raha io rainao, reninao io mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, tena olona matahotra an'Andriamanitra, mankatoa azy tanteraka, ka ianao anefa ao anatin'ny adalana,
Ianao nefa mijangajanga, ianao nefa mpangalatra, mpamon'olona. Ianao no mizaka ny zavatra ataonao. Fa ny ray aman-dreninao zay nandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tonga ny fitsarana ka mahatratra amin'ny farana izy ireo dia ho voavonjy. Fa ianao kosa na dia zanany tao ary ianao, zanany tao an-trano ianao, nefa tsy nanaraka ny dia na lehan'ireo ray aman-dreninao, ny rainao na reninao, dia tsy ho voavonjy ianao. Tsy afaka hiditra ny lanitra ianao. Satria tsy hoe pastera na pastera papako amin'ny mamako dia za koa zany lasa hiditra ny lanitra. Tsy ary havana. Ny ataonao, ny ataoko dia za ihany no mandray ny valin'asany izay nataoko tety ambony tany. Izay mahatonga antsika mila antsika mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika. Aza adino ry havana, ao amin'ny Mateo 7:20 dia milaza ny tompo amin'ny fampakarana. Ny ray misy olona roa izy eo ambony fandriana, ny ray hiakatra, ny ray avela. Midika zay fa nampivady ary ianareo ka ny vadinao tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ahita an'Andriamanitra izy. Alleluia. Nampinamana ianareo, ny ray ny anankiroa izy mandisa vary koa zay ngamba. Ny ray ho raisina, ny ray avela. Midika zay nampiravavy ary na mpinamana toy inona nareo makany am-piangonana tsy tapaka, mpivavaka miaraka nefa io namanao io tsy manao sitrapon'Andriamanitra, na ianao tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Io manko lanitsika tsenjery hoe tsy izay rehetra manao totomy no hitra fatsakany lanitra, fa izay fahadintsika le hoe fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia mankatoy ny didiny sy ny teniny. Ka raha ny ray aminareo ary nampinamana ianareo na mpiravavy na mpianadahy dia raha tsy manao sitrapon'ny ray dia ny ray hiakatra, ny ray avela. Ray voavonjy, ray tsy voavonjy. Mety ianareo roa samy tsy manao sitrapon'Andriamanitra, samy tsy voavonjy. Raha niaraka nanao sitrapon'Andriamanitra ianareo, voavonjy. Ry havana, tsisy fanavakavahana ao amin'ny Jesosy, tsy tahaka antsika olombelona. Na misy zavatra tsy mety ataony zanantsika dia takotakoana antsika tia. Amin'Andriamanitra tsy izay. Izay mahatonga an'Andriamanitra Jesosy miteny mananatra antsika dia mbola velona, satria rehefa miala amin'ity tany ity isika dia tsy misy intsony ny famindram-po. Itsika velona no misy ny famindram-po. Itsika mbola velona no mbola ao anatin'ny andron'ny fahasoavana afaka mibebaka. Ka raha ianao ao anatin'izay situation zay, ao anatin'izay ny fisainanao, ny ankohonanay tena kristianina, ny ankohonanay tena mafana fo amin'ny fifoazana, papanay, mamanay, dadabenay dia olona diakona mpiandry. Izay rehetra dia tsy tapaka makany am-piangonana, nefa na tsy tapaka makany am-piangonana ary nareo rehetrarehetra. Ka raha tsy manao sitrapon'Andriamanitra dia tsy ahita ny tavan'ny tompo. Alleluia. Andriamanitra dia mitsara marina ny havana, marina ny fitsarany. Ka tsy ny helokinao no andeha koa hoe any amelohana ny ray aman-dreninao, fa ny nataonao ihany no hitsaran'Andriamanitra anao. Ny nataoko, ny nataonao, ny ataony ankohonanao na ny rahavavinao na ny anadanao, samy hotsarain'Andriamanitra araka izay. Ho verimberina foana izany teny izany. Alleluia. Ka ajanono ilay tenitsika hoe zay taranaka mpivavaka, zay taranaka tena hoe manompo an Jesosy,
protestanta malailay. Ao amin'ny fiombonam-bavaka zay tena mafana. Fana mafana toy inona atsika kanefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ahita azy. Haleluya. Tsy ny hafanana hita ity ivelany ny mikaonty, tsy ny fanompoana be no mikaonty, fa ny fankatoavanao. Tsy hoe raha-paminany ny ray aman-drenao, na koa hoe tsy hoe ina place misy azy, na docteur, na évangéliste, ninona zany ny place misy atsika karaha zanatsika tsy manderaka sitrapon'Andriamanitra de mizara roa, misaraka roa ny lalana. Haleluya. Tsy tahaka atsika olombelon'Andriamanitra. Amen. Jerentsika ny Samuela voalohany toko faharoa. Eli sy ny zanany. Eli de mpaminan'Andriamanitra. Eli teo amin'ny fanompoana sy ny zanany, tao amin'ny toerana fanaovana fanompoan'Andriamanitra. Tao ihany koa Samuela, fa Samuela nahita fity teo anatin'Andriamanitra satria nanao araka ny sitrapony. Fa reto zanak'Eli dia tsy neken'Andriamanitra satria nanao izay ratsy indrindra teo anatin'ny tompo. Teo anatin'ny zanak'Israely izy ireo, raha mamaky tsika, fa nanao zavatra tsy mety izy ireo. Ny fanatitra hoentin'izy ireo, ny fanatitra hoentin'ny zanak'Israely de zareo no makaloha, zareo no mandeha mitsabatsabaka aloha. Ao ihany koa ny fitondran-tena tsy mendrika nataon'izy ireo, na nanarany rainy azy, na nanarany Eliany reo zanany fa tsy niainy reo zanany. Ka niara-ny fahatezeran'Andriamanitra reo zanany roa reo. Tsy midika hoe satria Eli mpaminany de reto zanany reto na manota ary de hiaraka vovonjy niaraka aminy, tsy ary havana. Tsy ya. Ny lalana makany an-danitra, ny lalana makany an-danitra individuel, personnel, mandeha tsirairay. Izay hoe raha ianao hanolo tena ho an'i Jesosy dia mandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao ianao. Tsy hoe raha ianao nanolo tena de miaraka aminao koa ny zanakao. Tsy ya. Tsy ary havana. Ka miteny amintsika ny tompo androany, miteny amintsika Jesosy androany. Tsisy fangarona zany, tsisy hoe fahotany raiko na fahamarinany raiko de ho fahamarinako, na hoe fahamarinany zanako de za koa anatin'izay. Tsy ary havana. Rehefa tsy manao ny marina ianao de tsy marina eo anatin'Andriamanitra. Rehefa tsy mankatoa ny didiny ianao de tsy marina eo anatin'Andriamanitra. Saoly, jerentsika tantaran'ny Saoly sy Jonatana zanany. I Jonatana nahita fity teo anatin'Andriamanitra satria izy nankatoa ny didin'Andriamanitra. I Saoly satria niala tsy nankatoa de aiza ny hafarany, fahafatesana ny hafarany raha tsy fiafara. Jonatana koa maty, fa Jonatana dia nahita fity teo anatin'Andriamanitra. Haleluya. Tsisy hoe raiko ty de raha izy zany manao tsy mety de ianao koa manaraka an'izay. Tsisy an'izay eo amin'Andriamanitra. Rehefa manao tsy marina ny ray aman-dreninao ianao mijoro marina hatrany ianao zay efa manana an' Jesosy. Na ny vadinao manao tsy mety de anaraka an'iny koa ianao. Tsy ya. Tsy ary havana. Tsisy fiaroaroana ao amin'i Jesosy, tsisy kiatrano ao am' Jesosy.
Amen. Alléluia. Mitandrema antsika. Mitandrema. Jerentsika Maria sy Marta. Jereo Maria sy Marta. Jesosy tsy niteny hoe raha nanontany, raha niteny Marta hoe tsy mampaninona anao va? Ny raha vaviko tsy manampy ahy. Satria Maria teo amin'ny fanatrehan'ny Tompo foana. Be fanahiny ianao izy ny Marta. Tsy niteny Jesosy tsy maninona va, tasy fateneniko izy. Fa rehefa tsy mety ny ataonao dia miteny Jesosy hoe be fanahiny ianao. Ny fiahina dia tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'Andriamanitra. Be fierena ianao amin'ity fiainana ity. Hitantsika efa misy fizarana izy miraha vavy ao. Efa misy différent. Hafa ny Marta. Ny zavatra nanirana azy ny an'ny Maria dia ny teo amin'ny Jesosy foana. Iza nanao sitrapony iray? I Maria. Ry havana tsisy fiaroarona mihitsy, tsisy hoe ty raha vaviko, ty namako. Ka zay samy vavako dia samy hoe mety ny ataonay nefa misy zavatra tsy mety ataon'ny raha vavinao io na namanao io. Tsy miaraka mihitsy nareo. Alléluia. Jacob sy Esau. Esau namidy ny fizokiana. Jacob no voafidy. Saraka mihitsy. Nefa samy zanaky mpanompon'Andriamanitra, zanaky Isaka. Tsy hoe mpiray tampo zay dia miaraka samy ho any an-danitra. Tsy ary havana. Tsy misy antrano kiantrano ao amin'i Jesosy. Ajanony dia tentsika hoe mpiandry ny mamako. Dia anao koa mpiandry miaraka aminy. Na pastera ny mamako. Na zao ny mamako. Na inina ny plasy misy azy miasa an'Andriamanitra. Kanefa tsika tsy mankatò. Na izy ary tsy mandeha ka sitrapon'Andriamanitra, tsy hiaraka mihitsy ny lalanareo. Samy manana lalana. Mpanakarena sy Lazarosy. Nisy fisarana mihitsy teo. Andriamanitra tsy mijery hoe manan-karena io. Manam-bola be io. Dia io niditry ny lanitra. Na mahantra io. Dia io niditry ny lanitra. Na izy ho any amin'ny afo be. Fa ny ataonao no hitsarananao. Ny zavatra ataonao. Manao ny sitrapony ve ianao. Na mahantra. Na manana. Na tsy manana. Ninona ny grade misy anao. Ny titre entinao ao amin'ny fiangonana. Tsy misy hoe satria za nasokatra fiangonana be. Satria zao nitaona olona be dia be ao amin'ny Jesosy. Kanefa ianao tsy manao sitrapony. Dia tsy fantany toko zany. Alléluia. Alléluia. Itsika no mijery ety ivelany tsika olombelona. Tsika olombelona no mijery ny zavatra ety ivelany. Fa Andriamanitra mijery ny ao anatintsika sy ny fandehantsika. Ny famindrantsika. Alléluia. Alléluia. Amarana ko azy Jona 5. Jona 5. Andiny fa 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly ireo ka nanao tamin'ny hoe Abrahama ny rainay. Hoy ny Tompo taminy, raha zanaky Abrahama nareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra, tsy mba nanao izany Abrahama, ianareo manao ny asany rainareo.
hoy ireo taminy tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangany izahay, irairay izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoako sy nankanesako aty, fa izaho tsy tonga ho ahy fa izy no naniraka ahy. Amen. Hitantsika eto ry havana fa niteny Jesosy hoe, niteny reto fariseo sy mpanorandalàna hoe Abrahama ny rainay. Hoy Jesosy tamin'ny raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Raha milaza antsika zanaka pastera, raha milaza antsika mpiandry ny mamako, na hoe mpaminany ny mamako na zao, nefa ianao tsy manaraka ny lalana iny, tsy manao ny sitrapondray, ny lalana zay alehan'ny ray aman-dreninao na alehan'ny rainao na reninao, zay mandeha araka ny fahamarinana, araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy narahanao fa miteny fotsiny ianao hoe raiko, reniko io, izy zareo tena olona nanompo be, mafana be, nefa ianao ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny kolikoly, tsy mitovy mihitsy ny rainareo, tsy mitovy mihitsy ny lalana alehanareo. Tahaka izay ihany koa raha ianao ary mandeha amin'ny fahamarinana be, manao sitrapon'Andriamanitra, ka ny rainao sy ny reninao tsy mandeha araka ny lalanao, tsy mitovy mihitsy ny rainareo. Maro manko no tratra an'izany, maro ny tena ray ihany anie, raha ihany anie Andriamanitra ivavahantsika, raha ihany anie Jesosy ivavahantsika, nefa ianao tsy manao araka ny sitrapon'i Jesosy, dia inona maharay iray ny raintsika amin'izay fotoana izay? Tsy mitovy mihitsy, tsy mitovy. Zay nahazo ny fariseo sy ny mpanorandalàna eto. Anao miteny avy amin'Andriamanitra, miteny an' Jesosy, manenjika an' Jesosy, nanaratsy an' Jesosy, miteny ratsy an' Jesosy, nefa raha Andriamanitra marina no narahan'izy ireo, dia nino an' Jesosy izy ireo? Satria Abrahama dia iraka avy amin'Andriamanitra, avy amin' Jesosy ihany. Ka raha milaza izy ireo fa rainy Abrahama, dia mila nino ny tokony nino an' Jesosy izy ireo. Amen. Alleluia. Tsisy trano amin' Jesosy, tsisy hoe ray reniko ry navita be miasa ny tombo, tena nandeha nitoredy seroa ny raiko, ny reniko, zaho. Nefa ianao lavitra n'Andriamanitra, lavitra ny didiny amin'izay fotoana izay ry havana, tsy fantatra an' Jesosy ianao. Mialamiko izy ianareo ry mpanao meloka, fa tsy fantatra akory ianareo, tsy fantan' Jesosy akory tsika, raha tsy manao ny sitrapony. Amen. Lota mianakavy zay nasain'Andriamanitra ny ala tao Sodoma Gomora. Lota voavontsy sy ny sasany zanany ngamba, fa nivadiny nierika, mbola nierikerika nitodika ny zavatra zay mbola tany fonta ny zavatry ny tany, fa zay zavatra zay nahavongatsira azy. Andriamanitra marina, rehefa ianao tsy manaraka ny teniny, rehefa ianao tsy manao sitrapony, dia tsy fantany. Ry havana, izay tia azy ihany no tiany, izay manao sitrapony ihany no fantany. Tsy nijery izy hoe satria vadiny Lota io tsy aninina mihitsy izy na inona ny zavatra hitranga eo, na manao ny tsy mety izy. Tsia ry havana, Andriamanitra marina, tsy manaka fitsarantsika olombelona. Ny fitsarantsika olombelona dia tahaka izany hoe vadiko ty dia arovako na misy zavatra tsy mety ataony. Am' Jesosy tsy misy an'izany ry havana, tsy misy. Alleluia. Ka dinio ny tenanao, fantaro ny tenanao, manao sitrapony ray ve ianao, manao sitrapony Jesosy ve izasy ianao, mba hahafanao mahita azy. Alleluia. Amen.
dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ho azy hatramin'ny taona rehetra ho mandrakizay. Amen. Ny fotoanantsika raha hariva indray. Tahin'i Jesosy daholo tompoko.